enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Valy miarabantsika tsirairay avindray tonga to amin'ny lesona ho an-tanora zokiny isika amin'ity ity mifaliana anay hatrany mizaran'ny ten'Andriamanitra ho antsika ary vavaka anao manokana izay mpisendra olana goavana ankehitriny zakivy fa mahita sy mijery anao Jesosy ary ny ten'Andriamanitra izay raisitsika isanandro dia tsy ho zava-poana fa ankahery anao ary amaly vavaka anao ny tompo. Loha inderatsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika. Ianay tsara indrina zan-danitra ao mbola tianay ny misaotra anao mandrakariva satria mino izahay fa mitantana ny fiainanay ianao. Mino ihany koa izahay fa mamaha ny fatorana rehetra ianao. Mino izahay fa misy hery ny teninao. Mino izahay fa rehefa mahazo ny sakafo mpanavy aminao izahay dia mahery tokoa. Mino ireo teny fampanantenana omenao anay izahay ary misy roa na telo miankina amin'ny anaranao tokoa dia eto foana ianao koa mitenena ray io fa voninkenao anao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe toy ny zanak'ondry. Miseho indroa ny zanak'ondry anohatra anankiray ao amin'ny Apokalipsy 3:20. Andinin'ny fahavalo dia miresaka momba ny tokony olona izay manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry ary tsy nety niankoaka tamin'ny bibidia. Ity sehatra ity dia mamaritra an'ireo izay mijoro miaraka amin'ny Jesosy hatramin'ny farany. Isika rehetra dia mety anisan'izany vondrona izany. Ny any tokony ataontsika dia ny manaraka ny zanak'ondry. Milaza manko ny 1:20 fa manana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry ny bibidia nefa tsy toy ny tandroka tamin'ny bibidia teo aloha fa tsy satro-boninahitra ireo tandroka ireo tsy akory izay midika fa tsy hanana mpanjaka na papy io firenena io. Rehefa mamorona sarin'ilay bibidia dia mitarika amin'ny fanompoan'ny olona ho amin'ny fahefana iraisan'ny fanjakana sy ny fiangonana asehon'ilay sary dia maneho ihany koa ny toetrany tahaka ny zanak'ondry izy ary miverina amin'ny fampahoriana tahaka ny drakona tamin'ny andro maizina. Izany no manazava ny antony antsoina azy hoe sarin'ny bibidia any an-dranomasina. Tsy misy olona izany afaka mianatra ny faminaniana ara-baiboly raha tsy mianatra ny tantara ihany koa. Manasongadina toko sasany amin'ny tantaran'ny olombelona ny baiboly ary mampitandrina antsika fa mbola hiverimberina izany andro izany amin'ny farany. Miresaka momba ny sarin'ilay bibidia dia milaza amintsika fa tantaran'ilay bibidia dia toky iray amin'ny tantara mbola hiverimberina. Io bibidia io dia maneho ny antokom-pivavahana izay nifehy any Eropa nandritra ny 1000 taona mahery izay teo ambany fitondrany dia olona tapitrisany no namoy ny fianakaviany. Ny fananany, ny ainy noho ny fandikadalana ohatran'ny hoe fandavana ny andray anjara amin'ny lamesa katolika na ny fananana ihany koa izany, ny famakina na ny fizarana na dia ampahany amin'ny baiboly aza. Baiboly miaraka amin'ny hafa ny Inquisition Espagnole
dia ray amin'ireo ezaka feno herisetra sy feno abibinana ataon'ny fiangonana fanjakana mba hamongorana ny mpanohitra rehetra. Ny croisade ihany koa dia fikasana hafa andringanana an'ireo izay tsy manaiky noho ny fatakarana ny loza teraky ny fiverimberenan'ny tantara ireo dia manamarika tahaka izao Madame White manao hoe aoka orina indray mandeha any États-Unis ny fitsipika izay ahafahan'ny fiangonana mampiasa na mifeny fahefan'ny fanjakana fa ny fitandremana ara-pivavahana ozy izy dia azo ampiariny lalàna laika raha fitinina dia ny fahefan'ny fiangonana sy ny fanjakana no ifeny feno fieritseretana ary azo antoka ny fandresen'ny Roma eto amin'ity firenena ity. Maminany ny Baiboly fa aneo taratry ny fampahoriana ara-pivavahana tamin'ny vanim-potoanany maizina ny firenena matanjaka farany teto tany. Ny taonjato 2 farany dia nanatso-matso ny sasany tamin'ireo fampahoriana ratsy indrindra teo amin'ny olombelona na ara-pivavahana io na ara-panjakana. Hain'olona tapitrisany maro no novonoina zany noho ny fandropahana foko, ny fanadiovana ara-poko no natao tamin'izany ary nisy didy-jadona mihitsy izay navoaka ny ariary. Ny ara-ny fanenjena ratsy indrindra avy amin'ny fitondrana izay tsy mihinan'Andriamanitra ny mpino kristianina. Kanefa ny fotoana taorian'ny fitesan'i Jesosy dia mampiseho fa ny fitondrana jadona ara-pivavahana dia mety hahafaty toy ny fanandevozana tsy ara-pivavahana ihany koa raha tsy izany. Sarotra amin'ny kristianina ny miaiky fa ny sasany amin'ireo asa fampahoriana ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia nataon'ny kristianina tamin'ny silamo, ny kristianina tamin'ny jiosy ary ny kristianina tamin'ny kristianina hafa. Nefa ny Baiboly dia naminany an'izany tsy fahombiazan'izany. Faminaniana momba n'ilay sarin'ny biby ity dia noho izany dia fampitandremana mazava ny amin'ny mety ho endriky ny fahenjehana lehibe indrindra tany aloha kanefa mbola hiseho ihany koa amin'izao farany izao. Dia raha fitina ny lesonantsika androany dia natao izany zavatra rehetra izany mba ho fantatsika ahafahantsika miomana ny amin'ny zavatra ho avy kanefa ahafahantsika ihany koa mitoky ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria tanteraka avokoa izy ireny ka isaosianao tokoa dia tsy ho variana fa hiomana move sika vonona isedra an'izany zavatra rehetra izany manao ahoana ny finoantsikan'i Jesosy move efa tena mipetraka tsara. Tsara ny tsirairay mandinika dia ny riana dia hitombo fahalalana, hitombo finoana amin'i Jesosy isika. Amen. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba hovoky ny fanahinao hatrany. Aoka ny fanatrehanao tsy hasaraka anay fa mitobia ao atokantranonay raha eo ary aoka ny fahazavahanao irery ihany no hanarona anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.